fa ao anatin'ny politika avy hatrany moa no anoizantsika n'izay vaovao izay ny zoma lasa teo no namoaka sosikevitra ny tokony alany ny candidat telo dia Ramatoa Laura Valmanana, Andriamatoa Andry Rajoelina ary ny Amiraly Ratsiraka ny troekan'ny SADC efa samy fantatra moa amin'izao fotoana izao ny valitenin'izy telo ireo. Dia arahantsika ny mombamomba an'izay tao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Lavindreo mpirotsaka ho fidina anankitelo dia Andriamatoa Ratsiraka Didier Inasy, Andry Rajoelina ary Ramatoa Laura Valmanana ny antso fangatahany troekan'ny SADC amin'isy tan'izy ireo tsy ho kandidat amin'ny fifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara. Nadikan'ireo mpombazy ireo avy ho fialangalanana amin'ny raharaham-pirenena amin'ny fiamoran'izy ireo tsy handray anjara amin'ny fifidianana. Laza kosa ireo mpiaradia amin'ny front tetezamita Andry Rajoelina fa tokony vahoaka no mifidy. Ny fijeriko azy aloha manahirakiran-tsaina ihany satria ny SADC amin'ny alalan'ny tondrozotra dia efa nanamafy fa mahaleo tena ny fitsarana eto Madagasikara ary tokony ho hajaina amin'ny artikla 45 anisan'ny resahana izay. Mahagaga nefa tateoriana rehefa nanao didy ny avy amin'ny CES dia izy indray mieritreritra fa tsy mety io efa fitsarana mahefa eto Madagasikara no mamoaka didy ka aminay zany tsy rariny zany ary tsy mety zany fa ny zava-misy kosa dia io ny tapaka ny fitsarana matoa ny fitsarana nanaiky andao kandidatura rehetrarehetra ireo misy zavatra noeritreretiny fa mety sy mitombona araky ny lalàna dia aleo ny vahoaka malagasy no isafidy zay andrindren'ny fony izay natao hoe demokrasia eto amin'ity firenena ity. Ho an'ny filoha teo aloha Marc Valmanana dia efa nanome valiteniny amin'ny tsy histonana ny firotsahako fidindra Ramatoa Laura Valmanana. Namahatra ny fanapakevitra ny fitsarana manokana misahana amin'ny fifidianana kosa ny mpiaradia amin'ny Amiraly Ratsiraka. Tsy misy antony tokony hampihemitra azy amin'ny fifidianana satria efa nankatoavin'ny fitsarana mahefa misahana an'izany ny firatsahako fidiana hoy ny mpombazy. Mbola manamafy ny ilaina sy ny mahazava-dehibe ny fanatanterahana ny dinika tampony eo amin'ny samy malagasy hatrany ny ekipan'ny Amiraly mba hampisy fifidianana azo antoka sy eken'ny rehetra.